Mafy ny fanohanana sy fanekena ny tolo-tanana avy amin'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina zay lany amin'ny fomba demokratika ary nitohananay hatramin'ny premier tour ary tamin'ny fidirana faharoa. Aminay dia lojika aminay ny anohanana ny candidat zay nitohananay hatramin'ny farany. Raha tsy hoe ka misy zavatra hanoriny any sanatria ndresaka hoe mamoha fady zay vitany fa amizao ny fahatsapana azy misy niezaka zay dia mitona vahoaka malagasy mba haharitra ary tsy mety ho reberebe nireo mpanakorotana. 5 taona neny sy any crise politique ahoana moa anatin'ny 5 taona misy crise dia tapitapikoa dia avita fahagagana eo anatiny zany fanarenana firenena zany amizao fotoana zao. Tsapatsika reny niezaka natao amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana any atsimo. Tsapatsika niezaka diplomatika zay tadiavana fanampiana ny velana ary mirotsaka amizao fotoana zao ny fianakaviabe iraisam-pirenena. Zahay dia mbola mitona malagasy hotony ary hahabe satria heverinay famiroso makany fampampisotsika indrindra araky ny volaza teo dia ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy zay matematesany ity fitondrana.